Mitana larina voalohany amin'ny fanampiana ara-tsosialy ny Madagasikara ny AFD tsy tapaka mihitsy ny fiara-miasa taminy na dia teo azy ireny raharaha politika taty Madagasikara ireny. Nitrosa ny fafana tamin'ny alalan'ny AFD aza natokana tamin'ny asa maro samihafa, isan'ireny ny teny amin'ny Akamasoa, ny nanaovana cantine scolaire ary ny nalefa tany amin'ny PAM. Ankoatr'izay ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana, asa maro toy ny fahamporoborobonina ny tanan-dehibe, ny fanalana ny fako eny Andralanitra, fikarakarana ny vokatra an-dranomasina, ny BVPI, ny ara-pahasalamana ary ny fananganana foto-drafitr'asa maro no tena imasony ny AFD hatramina fampisamboram-bola madinika sy ny mifandraika amin'izany aza. Mandray anjara betsaka amin'ny fanabeazana ihany koa ny AFD, isan'ireny ohatra ny taty amin'ny faritra Atsinanana. Zahay zao tamin'ny taona lasa dia navita sekoly anankiray zay niaraka amin'ny AFD, nanao CEG anankiray, CEG pilote etsy amin'ny Maurice Guio, tena trano manara-penitra tsara, vita soamantsara, niarahana miasa tamin'ny AFD io ary efa matsembola mivantana amin'ny alalan'ny fandraisana eo amin'ny misy amin'ny fanabeazana sy ny faritra ary ny AFD. Ankoatra ny AFD dia samy manampibetsaka sy miara-miasa amintsika ihany koa ny foibe fiara-miasa amin'ny sanana fandriampahalemana sy ny fiarovana. Fanofanana sy filan-kevitra no tena imasony. 450 no firenena miara-miasa amin'ity efitra raha iray ity ka ny 20 isanjaton'ny vola anaovany tetikasa dia atotiny aty Afrika avokoa. Miady mafy amin'ny asa fampiororoana sy ny fianako ny rongony ary ny fanondranana arena sarobidin'ny firenena iray ity foibe mpiara-miasa amin'ny sanana fandriampahalemana sy ny fiarovana aty Frantsay ity. Manampy ireo olona lasepatry ny loza voajanahary ihany koa izy ireo. Fomba telo moa no hanatanterana an'izany fanamby rehetra izany, eo ny amenana urgence, fiarovana na sécurité ary fampandrosoana na développement. Ho an'ny amena manokana Tendrivo-Toza no mpamely any Madagasikara, manana ny fomba hanapiny any Madagasikara izy ireo tahaka ny fanomezana fitaovana, fanampiana amin'ny lafiny fahasalamana sy ny fisorohana na prévention. Misana manokana izany ny SMAD izay natao filamatra sy fakatahaka ho an'ny firenena afrikanina vitsivitsy amin'izao fotoana izao.